Vahiny hafahafa dia peniny Rajaonandro Jean Flavien reto avy ny anomehanany tantara. Ngianaevo Jobin Ramsey Tatante miaraka amin'ny Miara Besson Tsiknifty nandray feo Sarbidy Stella nandrindra sy nanatotosa Ramsey Tatante. Ay efa mandany andreo alohan'ny ordinatera indray alahy. Sanatry ny vava ohatran'ny reny akoho mitsimpona kotra amin'ny andro divolana ireny. Fa toloza ny lahy mangezaheza fotsiny fa tsy vonoiny lahany io dia lasa alahy mba mivoaboaka ohatran'ny zanak'olona rehetra. Fihinana indray izao mampitabatabana vao maraina izao e. Any atokotany verangah dia efa maheno ny feonareoko. Inona moa fa tsy tony zanakareo hafahafa sady mona amin'ny mareniny tony ihany e. Fa naninanao indray hono ny zanako. Le izy tsy maninona mihitsy ny olana ka. Mba jereo daholo ange ny tanora mitovy taona aminy e. Voaboaka mampiaraka, mirevy, manao sport sy ny sisa. Ny ianao aty dia sanatry vita fomba tamin'ny ordinatera tsy. Ajanona io dia mandeha na makamaka rivotra ny velany any fa ampy izay Rija. Dia aza diny koa fa mbola misy entana tokony aterinao any amin'ny bebe aho a. Aza dia masika loatra aminazy iny moa ianao fa vao maika ange manimba ny fihetsem-pony izany e. Tsy raharahako fa leo simbany e. Ny figenagenanao an'iny ihany no mahadala azy ohatran'iny. Fa adala hoana kosa moa izy iny e. Raha tsy adala ve anao fihetsika ohatr'ireny e. Lehilahy lehibe faraka amby 20 taona mbola bonaika be ohatran'ny nona amin'ireny ihany. Zaho aloha tsy mahita an'izany zavatra lazainao izany mihitsy e. Marina moa. Mila enjanina amin'iny ny tady manompoko izao. Tsy te hanan-dratsy aho tsinonako. Dia miomana fa vao maika ho ratsy noho izao mivokatra izany. Zao azy izy tsy maharaka ny ampianarana. Iny telona nalabaka fa tsy mety. Ramantsy. Nga momba misy rarahiny an'izany fianarana izany. Tsy voatonga avy mianatra izy dia efa milafika eo amin'ny ordinateran'io. Mandany andro mikaroka angamba za tsisy fotony rehetra io. Ny fihetsiny amin'izany manoatra noho ny olona verisainy ireny veranga. Fa maninona anao izao iny fihetsiny iny? Izy manao zavatra fahafioko inandray. Mitsaitsaika mivoaka amin'ny alina, mitenyrereo an-dakozia, manao sarisary mahalasa saina sy ny sisa. Tsy haiko hoe za tokoa ve ny diso malefaka aminy sa ianao mihitsy no manery azy loatra? Toy izy ny fitondranao ratsy azy fa samy tsarainy tantara eto sika e. Efa laza nahita oviny aloha izy iny. Ataoko na ianao aza mba ny tanaka vava tsy nahita mbara tamin'iny fotoana iny. Afaka mandroso? Midira fa tsy maninona ka. Vaovao indray reto izany a. Mbola tsy hitako mihitsy mantsy. Ie, vao nataoko tamin'ity herinandro ty daholo ireo. Sary alainy tahaka ve izy tony sa ianao mihitsy no mamorona azy? Manontany an'izany foana iny isaky miditra ato. Ay tsy karitrao. Ka mahavariana atsy ny reto izy ka. Miaiky ny aingam-panahinao mihitsy raha ny tena forononao tokoa ireo. Misy zavatra mampiasa sainanao anga? So dia afaka resahanao amiko fa tsy bedy anao ane ahy e? Tsy misy ka. Efa tsy te hianatra intsony ve ianao? Sa misy zavatra mampalahelo anao na tsy ambaratelo afeninao? Manan-javatra maro tiako resahana tokoa. Saingy fantatro fa tsisy ino mihitsy ara miteny. Dia aleoko magniny. Aleoko ataon'ny olona rehetra hoe adala. Aiza kosa e. Za mino anao ka. Lazao amiko izay mampiady sainanao fa ino tsara dia ezaka azo izay lazainao koa. Hitako ny vagagana nameny endrika eo tamin'ilay izany teny hoe nahita oviny iny. Toa te hiteny izany ianao hoe midelira ve ty zazy ty? Izay mantsy le fitsaranareo atato. Zaza dala kory aza. Rija, aza mitomany amin'izany fa tsy mihevitra anao adala izany a. Zanako ianao. Tiako foana ninona ataonao sy fitsaran'ny olona anao. Fa tsy omeko tsiny ianao raha isafidy ny ankatony vadinao raha voatery omena safidy. Vadiko? Dada hoe fa aza manao fiteny ohatr'izany. Raha ianao foana inona fihetsiny tsy tianao. Tadidio fa fitiavana ihany koa no manosika azy anao andreny. Marina izany na tsy ino azy ianao ka.
Izay no itenenako hoe resao amiko izay mahazo anao. Tsy mahatakatra an'izany fotsiny dada dia te hiaro anao tsy hivoana. Tena vonina ny amantatra ny marina zany ianao? Eno izay mihitsy no nanatonako anao eto. Eno tsara ary fa ho tantaraiko anao ny ambangivanginy amin'izany. Eny ary. Nivoaka kaingam-panataon-davarangana andray alina. Nisy fihetseham-po tiako soratana tampoka mantsy tao anaty nofoko. Nahita olona lavabe tetsy ambody potô tetsy rehefa nijoro kelikely teo. Olona hafahafa be, lavalava be, beloha be, mahay kely, lava tanana be, tsy miakanjo. Badenina alohako vao nifanojo fijery tamin'ny masony. Ny vovotsy ny janona ny alika tamin'io fotoana io. Trano lavitra. Lasaiko anao fa hafa noho isan'andro ilay vovona alika tamin'izay alina izay. Toy ny ray feo izy rehetra. Toy ny nahita zavatra iray mampivarahontsana azy. Tokony ho tamin'ny firy teo izany ny Riza. Tamin'ny roa maraina. Finina nefa nataonao mifoha maraina be ohatr' izany. Aizany tsy ahitany tsy fahita. Tsy azoko terenana saromana nanainga fanahy akorineny izy no nanainga. Rehefa mifoha izy dia tsy maintsy mifoha. Mino avy eny. Fantatro hoe tsy adala ny zanako. Intelo izay no nanontaniako anao an'izany zavatra izany fa tsy niova mihitsy ny zavatra nolazainao. Ny ampipitsy ny hafa foana aza. Intelo? Mila miaika ianao hoe misy tsy milama kely ny sainao hoe. Fa tsy voatery adalana velively akory izany. Ka raha tsy adala izany dia inona no azo amaritana azy anefa? Madokotera eto no itenenako hoe. Matetika ny verivery saina sy tsy mahatsapy izay miseho manodidina azy ny olona iray ny aina dona ara-pihetseham-po mafy. Trouble de stress post-traumatique. Izay moa no filazana mpitsabo an'izany. Anfoizina amin'ny hoe TSPT. Mety araka amin'ilay atao hoe épisode de déprime izany. Ireo no anisan'ny fambara-maritany mitsabo ny sehon'ny areti-tsaina. Hitanao izany? Misy fotoana izy mety hanoratra mihitsy hoe maladie mentale miaraka amin'ilay tsy adala izany fa marary saina ange. Nefa inona moa no mahasamy hafa an'izany? Mavesatra sy tampoka loatra fotsiny fisehon'izany rehetra izany dia miteraka fikorotanana ao an-tsainao sy ao am-ponao hoe. Aza matahotra fa sady tsy adala ianao no tsy marary saina. Izany fa mino zavatra lazaiko ve anefa ianao? Eno fa foana ny ranomasonao fa mino anao tsy manatona ho fianko ny sana. Tapero sakafo ny lahy fa tsy lalaoviny laha ohatr'izao fotsiny no nikarakarana an'io hoan'ny sakafo ny lahy fa atao izany iray izany no ataon'ny latsara jery. Hoan'ny sakafonao fa mangatsiaka fotsiny Riza. Ihinana ihany fa miandry tambotambo ohatran'ny vehivavy midongy. Tsy nisy olona velon'ny eritreritra izany le tia. Izay fefa mihinana izy. Anompoka indray koa mantsy ianao Ka tsy hanatsara zavatra mihitsy mikitakita sy tery manta ohatr' izany. Ka zaho koa tsy niteraka zaza-dala. Moana, marenina. Efa ohatran'io aloha izy dia izao ekena maha izy azy so sanatry efara mifamoiza-poka hanenenanao Raha ny fitezako azy ho lehilahy mitraka sy milaza ny eo an-tsainy no amin'ny ny tena tsy manina. Aleoko tsy misy raha ny zanako lahy voatery hanao zipo izany. Latsaka fefa izao sao tardado. Misaotra kisa fidy. Tiany gote andray dia ataovy tsara ny fianarana. Aza manao ohatran'io zaza mena ny neny io. Merci beaucoup dada. Aza manao fa tianeny foana ianao ninona miseho. Izany ary tapero amin'izay ny sakafo fa aza makareti-po amin'izay tenin'ny dadany. Ary ahoana koa reto lamba miparitaka eraky ny trano reto. Hatra tia andala tsara. Tena misy olona tafiditra angamba. Dia olona izy raha mba dady ohatry ny dada rehetra mantsy ny dadako dia nanaitra azy. Misy olona mandehandeha ato amin'ny efitra. Tena misy olona mipetraka eo amin'ny sisim-pandriana. Olona ngeza be. Tsy hitako tsara ny paoziny fa zara raha tafiditra ato an-trano koa ny hazavana avy any tokotany. Oe, tena le zavatra hitako iny mamadibadika albômy izy. Mijery ny sarina rehetra. Ary maninona koa raha zany?
sady tsy tafetsika andositra no tsy afaka misokabava iantsy fonjy akory. Marina mafy tsy eny hoe eto aho. Na tsy zany ny famatobadiana ilay alboma dia ohatry ny manim-boly izany. Latsaka hatramin'ny pipiako marina. Inona manara-nao maso aho? Tsy manara-maso aho fa mahita fotsiny tompoko. Zako mahita anao. Matahotra no faty indray ianao? Tsy tompoko, tsy matahotra aho. Ka inona zany no mampangovotra anao? Satria tsy naposiko hoe tena misy ianao. Tsy hamono anao akory ny atom-biako ka. Asa manelingelina fotsiny anefa. Atao izay asaiko atao anao. Efa manofo mitsangana indray ny vava-matoa anao e. Ao mipipihako loto be ao. Voaka tany nga ianao. Ie, na ien'olona mandeha tany ambadika tany a dia mitsangana jery. Ka ilay rena ny jajirika be ao ambaravarana. Zavatra tsy fanao indray izany fa manina nefa raha fotorana tsara aloha ny antony e. Tsotra be ny antony e. Miaverisaina ny Ramanalina ny zanako ao. Ary ovigenaka ianao foana e. Ninao ve moa tsy zaranao za misy zavatra mokafokana azy iny? Velao za atory fa miasa maraina rapitso. Dia ataovy arika. Manao zavatra nga ela? Midira fa tsy maninaka. Inona indray moa izany zavatra ny seho alina izany? Fa inona ny endry? Hoe na nofo nitsangana ho lahy dia mipipihako loty? Ie, izay ny seho alina. Aza ndaingana fa nga ela zazakely sa lasa dalamarina? Ka tsy vamy ve moa ny fitsaran'ny olona e? Tsy handany andro hanapirofo ny fanoatra amin'izay a? Fa inona ny tena seho ary? Matoana nantona ny lahantany dia tsy ninona ny zavatra henoko. Tsy mino hoe mipipihako loty izany lahy. Tena latsaka mipipihako ka. Sérieux ve? Za nefa tsy nanonofo fa nahita zavatra tsy tokony hitako fotsiny. Zavatra inona ity? Ny fon'ny pipiha no nahatsikaritra hoe fihaino lamba miparitaka ny trano sy ny lalatsara. Nitsaitsaika ny verina tato aho. Fantatro mantsy hoe nisy olona fona hafahafa be izany ny vatany dia hafahafa be koa ny feony rehefa miteny. Sérieux ve izany? Eny hoa. Fantatro hoe tsy inao mihitsy indray. Tena sura ve lahy hoe tsy nanonofo tokoa tamin'izany? Ie, nanonofo fotsiny aka. Noforoniko fotsiny izany mba hanamarina tena tamin'ilay zany pipihako loto ohatry ny zaza. Aro aiza lahy? Ampiseho amin'ireny paozin'ilay zavatra hitako ato. Satria za rery no tsy mifantoka amin'ny zavatra tsisy fotony eto amin'izao fiainana izao e. Mety efa nijoro teo anirandrio zavatra io fa nilozandry lalao telefona dia tsy nahatsikaritra hoe teo izy. Tsy mino hoe namorona zavatra ohatran'io Andriamanitra rija. Ao amin'ny baiboly ve misy ny andiny milaza hoe namorona lalitra sy moka Andriamanitra e? Misy miresaka famoronana ny dinozoro ve ao? Nefa dia efa niaina ripaka talohan'ny namoronana ny Adamo ireny. Ka tsy azo inoa izany e. Mbola tsy nahita planeta misy rano sy atmosfera mahaposibla amin'ny fahavelomany mihitsy ny manam-pahaizana hatramin'izao. Izay mantsy ny olontsika olombelona e. Mihevitra isika fa sika anivon'izao rehetra izao. Hoe raha misy fiainana hafa ankoatran'ny antsika dia tsy maintsy mitovy sy misy valaka amin'ny antsika. Tsy maintsy manana vokavoka ohatr' antsika, mila rano sy rivotra ohatr'izay fo antsika. Lojika izany e. Ary raha niza ny fiainana hafa noho ny fantatsika izany dia tokony efa hita tamin'ny direhetra natao tany ambony tsy takamaso tany. Fa manina no ianao rehetra mahita azy? Sura ve indri hoe zarery tokoa? Azoko atsena sady mifatery indri rehefa fantatry indri hoe tsy zarery no mahita an'izany. Fo loatra ny fantakarantsika olombelona ary safidy a. Betsaka ireo zavatra tsy voazavan'ny siansa mandraka androany. Na eto amin'ity tany eny antsika ity aza. Eny e, miaika hoe voafetra ny azony saintsika takarina. Fa ahoana izany ny fahitany lahan'io zavatra mihoadiody eto amintsika io? Raha ataoko hoe tena misy tokoa izany izy io. Mamita hiraka hono izy e. Toy ny miaramila misafy tany angamba. Za moa tsy nasahana nadiady loatra azy. Ny vatako aza nalemotry ny anana. Mora amin'ny olona tsy niaina ny zavatra niainako miasa satria hoe latsaka ny pipihako. Tsy maniry ny ahitany olo-kafa an'izany anefa azo fijaliana nanjaiko irery izany. Azo fijaliana ahoana moa? Indraindray eta mavesatra ny fahalalana ry safidy a. Rehefa olona dala tsy malala izay manjo azy manodidina anao dia ianao manam-pahalalana indray no miferinaina. Toy ny miaina any tany efitra ianao rehefa voadidin'ny olona tsy mahafantatra ny marina e.
miova tanteraka amin'ny fijeriko ny fiainana. Fantatro izao hoe tena misy ireny vahiny hafahafa avy any ambony tsy taka-maso ireny. Dia nanombokoviana nefa izy nefa nirehirety ety. Mazava ange izany fa iny zavatry ny sy ny namany no ambadika ireo toerana mariny fo misy tery tambikaroka. Dia ireo toerana hafahafa mampitola gaga ny Odry, fihinana koa tia mampitenindrery anao ato? Manaitra koa neny. Fihinana ho any mampitenindrery anao ato? Anka, tsy sininona fa mianatra tsy injeran'ireto zavatra reto fotsiny. Izao foana ny isaky ny anontaniana e. Tsy mba tonga dia mitsotra marina fa mahita boby tantaraina foana. Satria mana hoe tsy ho takatra ireo marina. Dia izy izany no eritreretinao izarana an'izay marina fantatrao izany? Ianao ihany? Dia ampianao firesahana amin'ny rivotra koa izany ity zavatra efa ilazan'ny olona anao hoe adala? Tsy mararazy efi tsara ny olona ary neny. Ny tantarako an'iny no resantsika omaly. Ny sarina sy eo an'lahana sy ny sisa. Dia nanapa-kevitra henanao izay androany. Raha mba hidadana atao hiaro anareo mantsy ny liana amin'izany zavatra izany. Eny mety liana ihany izy fa amin'ny fomba hafa. Azava ho tsara aminay aloha dia izay indray mandresy lahatra azy. Izay indrindra mantsy. Reto sa reto mampitenindrery hitanareo teo e. Ohatra ny efa hitako tany anaty FB tany ireo. Miezaka mitady porofony nandalovan'ireny zavatra ireny teto tany. Dia ireo no nandalo tao an-tsaiko. Nisy video manazava azy ireo izay mantsy nijereko efa elaela. Fa inona izany ireo zavatra ireo? Sary vongana aloha izao no hitako eto. Moa iny fiantso an'ireo e. Sary vongana hita amin'ny Polynésie any. Any amin'ny nosy antsoina hoe Île de Pâques no marimarina kokoa e. Farak'izay ngeza ireo satria eo anelanelan'ny 2.5 hatramin'ny 7 metatra ny habeny. Eo amin'ny 14 taona ny lanjany amin'ny atsalany. Fa ny ngeza indrindra aza milanja 20 taona. Ahitana 720 amin'ireny sary vongana ireny nefa amin'ny nosy io. Firy taona no ahavitana sary vongana goavana be sady be dia be ohatr' izany ritsa? Ny tena mahavariana aza dia hoe tsy teo amin'ny toerana eo akory izy ireo no namboarina. Misy mandroso teoria hoe nentina sambona keo izy ireo. Mitovitodika daholo ireo sary vongana ireo. Oviana hoy izany nanamboarana azy ireo? Raha ny hevitry ny manam-pahaizana dia teo anelalelan'ny taonjato 520 sy ny 20 nanamboarana azy ireo e. Namboarina izy anefa. Mizarazara ny hevitra momba izany. Fa raha mifandrosoana taoriana kely taona 400 izany dia sarotra inoana hoe olombelona nanao an'ireo. Farafaratsy ny sery hafa nanampy azy ireo tamin'izany. Lalina izany? Ary reto indray izao inona? Reto indray natsoina hoe ligne de Nazca. Eo amin'ilay makangazany iray any Peroa no ahitana azy tamin'ny taona 1790. Efa 2 taona lasa tany ho any nefa neverina fa nanamboarana azy ireo. Na izany aza dia mbola mampitola gaga mandrakandroany ny misterindreo kisarisary mankadiry ireo. Fa inona indray hono tantaran'izy reto ka? Ny habean'ireo kisarisary ireo tena mampitola gaga aminy e. Tazanina avy eny amin'ny habakabaka mantsy izy ireo vao hita ny endriny. Nefa tsy mbola nisaina ny hampiasa fiaramanidina izany akory ny olona tamin'izany fotoana izany. Izay aloha dia marina. Misy 700 be izao ireo kisarisary ireo ary velaran-tany 700 kilometatra tora-drony misy azy. Eo anelanelan'ny 5 hatramin'ny 300 metatra ny habean'ny sary tsirairay. Ny tsipika na endrika geometrika sasany amin'ny toerana io aza moa dia mahatratra maherin'ny 1 kilometatra mihitsy. Mipetraka noho izany fanontaniana hoe iza nanao azy ireo ary ho anisa. Dia hoy izay ianao hoe ho an'ilay vahininao ve? Omeo fanazavana mitombina noho izany arara manandre. Tsy te hitady aretina andoha amin'ny zavatra tsy nanan-kanina ohatr' izany ahe. Hitondra inona ho amo ny fahalalako ny valasan'ny fantaniana lazany? Izany re dia lasa saina sy miorokoditra mihitsy eto ampiasaina n'izany rehetra izany. Ahoana tokoa moa raha afatra avy any ankoatra tian'izany zavatra tantaranao izany ampitaina tamintsika ireo? Tsinontsika olombelona ary neny. Izay verintsika ho fahalalantsika azy dia ahabadoana raha mitaha amin'ny an'ireo tontolo hafa. Malala tsara momba antsika izy ireny. Fa isika tsy mbola malala n'inona momba azy. Tonga ndripaka ny taranak'olombelona ve izany ireo vahiny resahanao ireo? Tsy fantatro. Ny any fantatro izao dia tsy voasambany teo amin'ny tantara nisy sivilizasiona nanjavona fotsiny tsotro izao. Jerenareo reto sary reto. Hoe? Mahagaga tokoa nakaiza daholo ary ny olona tamin'ireo toeran'ireo? Mino fa vao mijery an'ireo sary ireo koa nareo dia mahatsikaritra hoe tony tsy hita tampoka tanatin'ny fotoana iray izany ny olona teo. Dia mety ireo zavatra hitanao ireo koa hoe izany no ambadika izao? Tsy fantatro manay hoe izay marina. Tsy tonga monanao aho izy fa asa hoe ho avy ny fotoana amin'ny ny zava-miaina rehetra eto amin'ity tany ity.
tokony alefa amin'ireny sekoly miaramila ireny mihitsy ry jio na hampanaovina skoto farafaratsiny. Zany ve no mba vahaolana fara-hevitra ao maninona nefa raha ianao no miezaka mamantatra ny zanakao eno sy dinio aloha ny zavatra lazay vao mitsara azy ianao. Tsy handany andro amin'ny rediredina dala ary lova. Mila andramana ve vao fantatra hoe tsy fihinana amin'ny malotona alika. Ianao ray ihany no mijoro fahavalon'ny zanakao ny tena marina manaka anazy tsy hamiratra. Zao ve natao hoe mamiratra? Redired sy mandany andro amin'ny zavatra tsy misy. Manandrama miresaka amindray mandeha dia ho hitanao fa hitolagaga ianao. Mila mamboly fanetretena nefa ianao amin'izay mba havitanao iaino sy hianatra fa tsy maika amaly. Ay ianao efa nataon'ny nitolagaga tao fa nataonao aiza daholo zany ny ampolotona maro laninao tamin'ny fianarana. Tsy nianatra arkeolojia sy astronomia ka sisy ninona fantatry momba ny ezoterisma ihany koa. Fa amin'ny mahadokoteranao dia tokony ho fantatra hoe misy fahavoazana ny sain'ilay zalahy io sa tsy zany? Tsy dia tsy ohatra ny fihetsika-rideo mihitsy ny nataon'ireny olona surdo ireny. Mba manandrama nge ianao mijery sarina manam-pahaizana malaza ireny Einstein, Tesla, Nostradamus filazanao matetika io dia omeko anareo mianaka amin'ny mahereza fa tsy azoko inona velively hoe manam-pahaizana raha ny zanakao. Manam-pahaizana ve dia nitelo tsy afaka baka? Raha mba fantatrao mantsy fa zany tokoa izy variana loatra amin'ny orinasanao ianao dia adininao ny vakiboky sy ny fampitombo-pahalalana fa tena zany mihitsy ny ainandreny manam-pahaizana rehetra ireny. Sery lova be sy ny fotsotsany. Inona reto mampafana resaka ny lova sy ny vadin'ny Patrika? Amin'izay ohatra mitaintaina sy manahy zany ny endrik'izy roa vavy. Iny ny fahalasaka. Inona no resahanareo tao? Misy tranga hafa-tsikarotry ny olona eto an-tanàna seny amin'ny manodidina eny hony. Tanora very saina, midelira amin'ny fiteny tsy fantatra, matahotra sy milaza mahita zavatra. Adinonao anga ny fotoana nampalaza ny groupe satanika fahiny, ny kely be tratra sy ny karazany. Samy manana lezandy urbaine daholo ny vanim-potoana rehetra ary lova. Ianao sy ny fanatsotsorana resaka angamba mahagaga Ka marina moa zaniko. Tamin'ny andro ny dadabe zao nisy an'izany sarety tokana zany. Tsy nisy soavaly, tsy nisy olona akory nefa mandehandeha amin'ny arabe rehefa latsaka ny olona. Fantatro ny tianao tenenina hoe angano nampitahorana ny tanora tsy vokalina fotsiny ihany zany. Ka nakaiza ary ilay sarety tokana rehefa nandeha fotoana nakaiza ireo biby olona sy zavatra nampiororo fahiny. Antitra dia maty. Tsy andany andro hitohika aminao fa izay arovana ny zanantsika izao no masaka tsaiko Zay angeno andrarahako azy amin'ny fikatsakatsahana zavatra tsy zaka ny saina io Rehefa mitady mantsy dia mahita. Rehefa tia tsapatsapa dia matetika mandray taina koa fa mahalana vao atody. Endreringa mahery loha tsy mihintsy tsy te halala ninina. Oay, avy angela vetivety tsy mianatra angamo ela io. Marirary mafy ny mpampianatra dia tsy mianatra izay. Ay ve, mihona fa fantatra lanitra nga mampivarotsana ny olona ety amin'ny manodidina. Ny angavy resaka amin'ilany dia mbola tsy lasibatra izany no ray amin'ny lasy safidy. Raha mba ny hain'ny fampitandremako mantsy ny sasany tamin'ireny ankizy ireny dia ho tsy nisy ny maro tamin'izany tranga resahanao izany. Tsy azoko, nampitandrina azy ireny ngamo ela io. Ie, satria mpiara-mianatra amiko ny sasany amin'ireo ankizy resahan'ny olona ireo. Namandry zareo na havany ankoatr'izay. Fa inona marina ary ny tena mahatonga an'izao Ilay zavatra hafahafa hitako miodiody ety amintsika Zaho mieritreritra hoe fantatrao tsara ny fisian'izany. Ahoana moa lesy ny alalako an'izany Rehefa tsy atatrano ange dia any amin'ny birao Tsy sarotra tamin'io zavatra io ny nianatra ny fitentsika, ny fombatsika, ny mombantsika rehetra mihitsy Fa vitany koa nefa miditra ao amin'ny olona iray sy mibaiko ny zavatra rehetra tao. Ahoana tsara? Efa nahita sy ny resaka tamin'izany zavatra izany ve lahy? Efa nefatra izay. Hazava ho amiko tsara hoe marina momba an'izany zavatra izany. No tsara ary fa ho tantaraiko anao amin'ny atsipiriany raha manam-potoana ianao Alefasy fa menao lahy.
gamondry lasa liana misoratra. oe saky atapaka ny lalandrahako marina manina koa zao raha tsy manetra ohatr'izany Azafady fa iveriko fa endriny itirako. ialahy mihitsy ny lasa mahaliana ahy lasa tsy fantatry tsony ialahy rehefa mandeha ny fotoana. Za ihany tika lazain'ny olona fa hafahafa fotsiny satria tsy liana amin'ny zavatra iverino zava-dehibe. dia izay zavatra mahaliana ny lazay mihitsy ny tiako fantarina bebe kokoa. Ohatra hoe lanja ny soratra eo amin'ny fiainako ve? Mijeriko no avy sy izay ataoko manoloana ny zava-misy ankehitriny. Izay indrindra. Teny amin'ireo fotsiny aho hoe vao fiandohan'ny fahorintsika fotsiny izao zavatra miseho izao safidy. Ho avy matsy ny andro hitady fahafatesana ny olona fa tsy hahita. Nireny andevina zanaka nampinonoiny. Ndray raviravin-tanana mijery ny ankohonany manarena. Rehefa mpitahotra antsika na nivoaka ny trano aza. Fina daholo mahatonga lahy teny asany. Isy valana retana tsy ahita-panafana handripaka ny olona analina eto amin'ity tany ity. Mbola tsy ahita-mbaolana akory ny ray dia efa misy roa hafa miforona. Farandro ve zany? Dia inona no mitranga aorian'izay? Iza no miteny amindreo hoe mbola misy ninina aorian'izany? Fa aminanina ao amin'ny baiboly ka? Tsy mpivavaka. Tsy fantatro hoe mbola izy ve ny fiainana any ankoatra sa kely sisa dia ho fongotra tanteraka ny olombelona. Zavatra tsisy mihitsy izany. Matanjaka noho ny dinosaora angamba tsika. Sa mazana no mamoto. Marantsana sy mahay mitady vahaolana amin'izay mitranga rehetra sika ka. Tsy namorona antsika mba ho lany tamingana koa Andriamanitra. Ay tokoa hoe lahy zany tsy mino an'Andriamanitra ako. Aleony lamy izay lazain'ny Darwin momba ny evolusiona. Ny olombelona ihany tokoa no biby mahavita mamorona ivavahana zany. Tsy mino an'izany fa raha izay no mba tsy hampisendoatra indray dia mody akeko hoe izy no namorona izao rehetra izao. Izay heverintsika ho farany hitantsika izay mihitsy nefa nifototry ny vasim-batsika. Ny fitsakatsakatsika nikaroka fiainana tany ambony tsy takamasy-tany no niverenan'ireny zavatra ireny teto. Satria moa izay ilay teorianao hoe izy ireny nanao zavatra nampitolagaga anjery antsika tamin'iny. Izay indrindra. Efa teto ireny zavatra ireny. Ary tao aorian'ny fandalovan'ny teto dia nanjavona ireo sivilizasiona nisy tamin'izany. Mino aho fa indriny mampalaza ny sivilizasiona maya. Ireo ilay niteraka resabe momba ny farandro tamin'ny Desambra 2024 ireny. Satria mifarana amin'ny 1 Desambra 2024 ny kalendrie maya. Ny zavatra hafahafa navelona sisa ny porofo hoe niara-naina sy nanao fitaovana ny olona velona tamin'izany rehefa iny hafahafa mpifanila-bodirindrina amintsika ireo. Miaiky an'ny laty mihitsy koa ka. Mate an-tany hoe ahoana raha fomba hitadiavany lahazany zavatra rehetra izany. Leo an'izao fiainako dozary fiforetana anaty izao. Te hidradradratra eny atapaka foana rehetra eny. Te hiazakazaka kafe izay. Hiala dia tsy hiverina intsony. Hoaiza nefa fantatro ny fitiavany iny aho. Na tsy azony aza ny zavatra niainako tamin'ny voalohany dia nanam-paharetana tampoka izy. Ny hevitra ho toy ny zava-tsarobidy misy fahasimbana kely mila renina izy. Isafidy anabavikeliko etsy an-daniny tsy tena tapa-kevitra ny amin'izay atao. Tsy manana nadafa-tsy za izy. Tsy mafoiana adala na endry ary dada. Mino fa nanova ny fijery lanitra. Tena io mandinika etsy anaty lobolobo io ilay zavatra. Tonga dia ny maso hitako vao tafatompo teo ny fijeriko. Badenina indray izany lohako izany. Inona ireny ataoko fa nitsangany ity izy dia to anatin'ity ampoko. Hodry, finna koa tia mahazo anao e. Fanina nga ianao izany no toa mivembena ohatran'ny mama. Neny, andao ialeto. Eo aloha tena amiko dia ndao hiditra ny an-trano ka. Fa inona koa mitondronao any? Andriamanitra aho? Hitanao ve? Io anaty kirihatra io e? Eno hitako. Mino amin'izay ve neny? Tsy adala na dia tsy nety. Tena atoran'ity fa aleo atsonainga ny safidy hanampy ahibata azy. Aleo anatran vokosianay foa. Safidy a! Safidy! Avienao ampio aingana e! Fa mangoron-damba hoaizaka ianao io? Iala tsisy atakandro amin'ity trano ity finy indray e. Ianao rery angana andesa? Za rery ahoana moa fa ianao ve adala sa mody adala e? Hoadray, ianao ve ny tokony hiteny an'izany sa za?
tsy ianao zao io miefinefina oatra nikekerin-javatra io. Tsy andany andro anazavanao amin'izany eto tsy hijanona ray minitra eto fotsiny fa zao alzao ihany dia andeha. Ajanony aloha io dia mipetraha miresaka fa tsy mety zao. Fa misy inona? Miankina amin'ny antony lazainao ihany no hanarahako anao na hanereko anao ijanona. Zao vao hitako ilay zavatra lazain-drija. Zavatra inona? Le extraterrestre resahan-drija ve? Eno asa aloha raha mbola ilaza ao adala koa ianao tanindondozana Tsy atsika fa hanovaninina ny fialana eto rineny a. angano fo sady ianao. Tena tsy misy zava-pantatra intsony ty zavatra resahanareo ty. Marina moa. Ka ianao aza moa vao io miditra ny trano io inona no fantatrao eo Mitiny ary dia tantarao amiko zany ange nandrasaka aminao io mila miala aingany eto sika fa tena miaodiody tokoa ilay zavatra resahan-driza masoko zao mihitsy no nahita. Marina ve? Nanao solomasy ve aloha anao tamin'ny nahita azy sa? Tsy hanovaninina ho amin'ny fialana eto. Tsy mbola nisy afamaina izay efa nahita mason'iny zavatra iny. Inona ny tianao lazaina fa tsy azoko. Ireo tanora isan-kizy midelira dia noho ny fihaonany tsy nahatan'iny zavatra iny daholo. Mihevitra hoe tsy iray fotsiny akory ilay izy fa maromaro mihitsy manomboka hitako ny fahasamafan'ny endriny. Fa io moa tsy vazivazy ty resaka reo ty. Gaganao andre matoa 40 taona ve nivady antsika dia mbola tsy fantatra hoe mivazivazy asa tsy? Dia ahoana zany lahy milaza ifandresaka tamin'izany rija? Tsy fantatra hoe mieritreritra hoe misy zavatra ananako tsy ananan'ny olona rehetra angamba. Zavatra inona ry ty? Eno Don angamba malaza azy mahita zavatra tsy hitan'ny olona mahinonja-peo ambony indrindra izay antsoina hoe ultrason. Nefa ireny no ampiasain'izy ireo ifandraisana. Ny dauphin no mampiasa azy io hamantarany lalaka izorany ao anaty rano. Anomboka andray koa ialahy. Ary za zany ahoana? Ahoana ny hevitrao momba ireny resaky présidente eo ireny? Fantatro tsara hoe inona no tao an-tsaiko Ka rija aza moa efa niteny hoe tsy hanovaninina ny fialana etiko. Ary tsy karotrao ve ny fihetsiky président nahita ny rija nivoaka teo an-davarangana iny? Fa ahoana ary no mitovy tsy misy valaka ny ao an-tsaitsika? Everiko fa nysaiko no namorona zavatra fa tsy misy akory. Za mino hoe mahafanta-javatra iny président iny. Misy antony nanatonany antsika mitokana taty an-trano teo. Aleo fa andalany aminy ary dia fotopitorako tsara hoe inona ny zavatra saiko nolazainy nefa tsy voalazany teo Tony nandositra izany izy vao nahita ny rija dia tsy voatantarany hatramin'ny farany izay teny nolazainy. Tsy voatantarako anao dia efa niresana tao am-piangonana koa io fahaverezan'ny zaza sy tanora misesisesy io. Izay telo mianaka moa teo tamin'izay fa ianao iny lasa tany mananjary iny. Ay ve, mba gaga indray aho hoe adinonao no tantaran'izany tamiko. Tsy indrindra nahita tara mihitsy aza fa adiniko tsotro izao rehefa tonga ianao na lasa saina mantsy ny zavatra niseho tamin'izay. Fa nisy inona? Tantarao hoe? Rehefa avy niresaka sy nampitandrina momba an'ilay fahaverezan'ny zaza pastera dia niteny hoe eo anivontsika ny devoly. Tsy fantatsika koa reo izy hoe olombelona mitovy amintsika ve sa zavatra hafa eo akaikintsika io. Mitandrema ary miambena trany. Toy ny nety ny zavatra hitodika tany amin'ny rija avy eo. Dia izy efa nandinika any tazako. Ohatra ny vandravandra mihitsy azy izay fijerin'izay Mino fa misy ifandraisany amin'ilay fihetsiky présidente eo zany zavatra tenenao zany Aleo fa ataoko izay tana marina fahazamana ianao Ay, tonga ianao. Nandreraka nga ny asa no ohatry ny maimolotra ianao zany. Ianao koa fangaza ihany? Lasa saina hafahafa zany ianao? Tora-kovitra mihitsy fa nga vitan'izany Fa misy inona? Mbola le sary tsy afaka tsaina tao am-pahitana an'izany zavatra izany ray angamba? Misy ifandraisany. Mamerina fitadidiako fotsiny aho dia tsapako hoe ohatry ny fijerin'olon-kafa tsy fahitako mihitsy ny fijerin'ny rija iny. Dia tadidiko ireo fijery sy fihetsiny rehefa bedesinao amin'ny ordinateur. Manana tsindry mandraratsy momba an'iny zaza mihitsy aho fa aleo dia tsoroko aminao Afinona ny mahatonga anao hiteny an'izany? Nanaiky ny resaka taminy tokoa araka ny fiangavianao. Dia asa na efa nazavainy taminao hoe mahavita miditra ao anatin'ny olona ray hono io zavatra io? Miditra ohatry ny ahoana kay?
Ny minitra voalohany andinian'ny vantana le olona hony dia fantany daholo momba azy io rehetra. Velatra amin'ny toy ny sarimihetsika ny fiainan'le olona sy ny zavatra ny ainany rehetra. Eo ihany dia aina hatramin'ny makatahaka amin'ny feon'ny olona io. Mba hafa indray koa izany. Ny fifaneraserana maritra amin'izy io dia mitsetsitra tsikelikely ny fanahin'le olona. Inona ty zavatra lazainao ry Olivia? Fanahy hoe? Amina angamba ny tianytenenina aminy hoe fanahy fa tsy esprit. Ny amina dia le hery mamelona ny zava-mananaina iray mihitsy sy ny aparatony. Manana an'io daholo na ny biby aza. Izay mahatonga an'ilay teny hoe very fanahy mbola velona toy ny valala voatango e. Reraka be ny saiko mamakafaka an'izany ka. Hitako amin'ny fijerinao mihitsy. Toy ny parazita io zavatra io ka mitady izay azony tsifinao amin'ny olona iray. Mitady izay azony hanararaotana azy. Raha mifanaraka amin'izay moa ny zavatra rehetra hitany aminy dia eo izy ilay miditra ao amin'ilay olona. Miditra viaiza dia makaiza. Tena hoe mitsofoka mihitsy ve ny tianao tenenina sa mibaiko an'ilay olona lavitra fotsiny? Mitsofoka eo amin'ny vava mihitsy ka dia mamitsaka ao anatiny. Antsoina hoe otina vainao amin'ilay olona izy amin'izay fotoan'izay. Dia miaraka amin'ny olona io eny amin'izay alehany rehetra eny. Ny tantaran'izany rehetra izany taminao tokoa ve izy? Amin'ny toetra mijomoka be iny? Karohako ny sasany tamin'ny zavatra nolazaiko anao teo ka. Tsikarotro mantsy hoe nisy zavatra nasafelin'izay fa tsy nitsorony. Dia sanatria ve izany tsy mampaninona ny Rija? Dia asa aloha. Eo am-pitadiavana amin'ny marina isika izao. Ahoana natao amin'ity zazy ity ry Olivia? Toy ianao midongizina fotsiny. Tsy midongizina fa mamakafaka ny zava-misy e. Ka atao viaingana ary ny famakafaka anao dia tolory vahaolana fa vaka ny saiko ka. Dokotera nefa tena hafanenina manoloana ny ty aretina mikika azy ity. Sahaka ifatahana aminao fa tsy aretina fiaretina izao. Ka raha mbola fanafodin'ny dokotera no asesitsesika aminy eto dia vao mainka iombo ny aretiny. Ka inona ary ny atao hoe ahoana nanalana ny fodotry ny aretiny? Rija. Manino ny Rija? Izy ny tompony antoko amin'izao. Zaranao koa angamba nisy an'ireny resantsika ireny ka? Ie, dia ny ianao zaranao aza misy irika an'ibadebahana. Fady ianao mba hanakatra izay mba fomba fijeriko. Miezaka ihany fa tsy mety takatro tokoa e. Na ianao koa aza nge mba mampiay anahy. Ay kosa. Ka fa azoko. Zay izany ny dikany. Nareo rehetra izany dia tsy mahay fanaratsiana mihitsy fa hiady foana. Miala tsiny fa nanapaka ny torimasonao ny adiny reniko anay. Efa mba azo azy ve ny tratranao izao? Ie. Efa mba tsaratsara ka. Izay marina lazaina fa tsy izany aloha izao ny hitako eto. Ka nova inona moa filazako ny mariny? Hitadiavana lalana hafahafa maholo kokoa e. Rehefa hita hoe tsy misy fiatsaraniko. Aza mandany vola amin'izany fa aretina tsy sitrapanafodiny ihany tena marina. Ozy izy. Asay vao mijoro eto izay sany lazan'izany taminao anakombonako ny vavany. Tsy mahavaolana foana ny sandro be ry dada. Misy fotoana ianao mila mandositra. Indraindray aza mila ilavolevina mihitsy. Fino ty rediredy lazainao e. Tsy rediredy izany fa le marina tetavinareo ka. Sakafo ny masonareo dia jereo fa tsy zarera ny marary mafy ato. Tsy hitanareo ve fa feno hiboka be ny hopitaly? Eny tokoa. Fa inona ary no anton'izao e? Nirezaka tamiko Rija vao aingana dia lazainy tamiko fa tsy maintsy izy izao valana reto an'izao. Ireny zavatra ireny no antony. Vao fiandohan'ny fahoriana fotsiny izao izy tamiko. Fantan'izany nefa mbola navela niditra tatatrano taty ihany izany zavatra izany. Raha ny fahazoko indray izany dia tsy manan-tsafidy izy. Malemy tsy afa-manohatra ange hono ny tena ndrefa eo ny zavatra iny. Tsy tokony tena mihitsy azy izy indraindray. Izany mahatonga azy mipipihako loto mihitsy tamin'ilay indray alina iny. Manontany tena indraindray hoe tena mbola ilay zanako ve no miara-miaina amintsika ato. Nisy fotoana izy tratrako ny tsikilo teo ambaravarany dosy. Indraindray hitako mijajirika ao an-dakozia. Mitendrery na midongizina ao anaty aizinao. Aleo izao natao e. Ho fandriantsika amin'ny fanontaniana sy zavatra hafa izy dia hita eo marina.
te ampitandrina anareo fotsiny hoe mba maily amina zany aza na mbola tsy nisy aza ny zavatra mantsy dia tsy mitsahatra mieritreritra sy namakafaka izany ny aza ny sainy. Aza manahy ianao fa hitandrina e. Miankina amiko raha teo sisa ny fiarovana anareo mianaka. Ary nanomboko viny ty riza ny lasa kafe sa maratra viny tanany havanana. Tokony ikaviviny efa izy raha voatery mampiasany tanany tsy mahazatra azy. Raso terika lehive sao tsy hitsikariny izao. Oay, saika tsy fantatro hoe asainy lova mijery ny zavatra nisoratany anatin'ny finday. Soa ihany fa nijery ny masony namesy iny alina. Eny tokoa, nefa mino hoe ininy aseho anay mihitsy izao. Fantany izao hoe miresaka azy zay fa sambasamba mba tsy niresaka be nareo ty tamboly latabatra. Inona ary no tia milazaina amin'izany? Amin'izay izy tsy mijery nizaniza akory fa sady manovokovoka misakafo ihany. Miasa saina amin'ny aretin'ny safidy io re izay a? Tena izay hoe marina? Inona moa tokony handaingana aminao amin'izany ka? Tsy fantatro. Sao ohatra hoe za mihitsy no anananareo ayako. Fa nga moa tokony isy zavatra ampy ahiahanay aza mandefa saina amin'izany lafa diso izany e. Niresaka fotsiny zasiny eny hoe tokony alefa ny androny ny tomaro taloha lahy. Mandra-pasitra ny safidy. So sanatria filran'ny tena mihevitra ho adala tokoa moa nareo reto. Tsy mahafantatra avanareo manana izany anarana izany mantsy. Tena tratra no mifika marina. Mariny tiako lazaina fa mifangaro koa moa ny lela dia mifandiso ny zavatra teneniny. Hevitra hafa tadiavina ry dada, hevitra mety ho anko atoaviko. Ohatra na tsipo ny sotro ny delasa izy. Hatramin'ny oviana no salasala amin'izany ihany ve ianao e. Aleo dia izay tokony atao sisa miverina. Tsy te ino any tena marina e. Tsy samina hoe izany tokoa no izy. Alamino ny sainao e. Tsy hoe mandatsy akory afa tehiteny fotsiny hoe zao le nandrarako azy tamin'ny fikarokarohan'ny tanaty ordinatera io. Hiakatra hijery any safidy aloha fa ilozaka anao e. Mialatsiny fa tsy tokony mikasika andrea. Hiara-ndrio tamin'izao rehetra izao nitanjoko ny ranomarina e. Aleoko nanosorona ny tenako mba tsy hanjoanareo ny loza mitatao hitin'ireny zavatra ireny. Saingy indrisy fa toy ny vao maika nabitika izy anareo aty. Aza manahy fa vitako manasitrana andre ary ataoko tsy misy etakandro izany. Ay, maninona ary izany vatako izany? Misalehibe a? Mandehana mandoa amin'izay fa mitady lalakivoanana retindry e. Ohatrany tsy marary indri avy eo. Fato fa malesika be izy izany. Azo ve? Ie, ohatrany tsy narary tokoa. Tsy mifanizina be intsony ny tratrako. Na le tasy menamena be tamin'ny hoditra ary niala ohatrany tsy teo daholo. Tsara izany e. Mahafaly amin'ny mijery indray salama tsara ohatry ny taloha indray. Fa inona ary ny zavatra maitsomaitso be nalohako teo ireny? Aretina ho arabaina fa tsy maty foamanay indry. Misaotra ny lanana sitrana. Fa aza vao amiko amin'izay hoe ahoana navy tany lahan'izao. Maninona koa ny narary? Mitseritra ny hery fiarovana sy ny hery mamelona ny olona ny zavatra iny. Rehefa miaina izany dia mazava ho azy fa marary ilay olona. Ankoatra virus sy bakteria mahazatra izay mitondra aretina toy ny sery sy ny sisa nefa dia misy bakteria sy virus hafa koa amin'ny vatan'ilay zavatra sy ny fofinainy. Dia miparitaka amin'ny rivotra ianana mihitsy ve? Mazava ho azy. Mikrova avy any ambony tsy taka-maso any ireo. Virus mahery vaika tsy sitrapana fotsy sady mamono aingana. Izay nitarika ilay aretina mahafaty. Izany hoe efa niandro fahafatesana fotsiny izany raha tsy nasitranao. Izany ny arabaikanao tsy maty foamanaina teo e. Dia ahoana moa izany nahavitanao nanasitrana ny aretiko ka? Satria izay nangatahako tany no takalo ny fanekeko ny zavatra nangatahany. Fahafahako manasitrana izay olona akaiky hahatratra an'ireny aretina ireny. Dia tena manaiky atao amin'ny fitaovana tokoa ve lahy izany? Mihevitra ve ianao fa hamelanao hafamaina izy rehefa vita ny lany ianao? Efa nilazaiko anao fa tsy manan-tsafidy ahy e. Ankoatra mingavy azy tsy kasika ny ankohonako. Fampitandremana avy aminy izao aretin'izao raha marina. Fampitandremana? Amin'ny inona? Ao
aoka izay fa lasa be famontaniana be loatra koa ianao e. Zany ihany no mahatonga an'izao olana rehetra izao. Oka fa mazava izay marina rehetra. Tena nanao fifanekena tamin'ilay extraterrestre tokoa tsa. Dia inona nefa natao? Aleo aloha miala ingana eto fa nitsanga ilay ry. So tratra neto. Tsy maintsy ho tezitra izao ireny rehefa mahafantatra ny zavatra nataoko. Dia inona nefa anao valiko? Tsy azoko ekena kosa aloha nikasihan'ny ankohonako e. Ny olon-kafa tsy rarahako na aripany antoly azy. Amin'izay dia safidy mihitsy na sy ny tsy vanina. Inona moa ny ilana raha tsy afaka hiara-kory ny fianakaviako? Inona no mba tombony amin'ny alalako an'izany rehetra izany raha hijery fotsiny zandriko rombasa amin'ny fahafatesana? Vonona niatrika sy hizaka izay vokatra izany aho. Na mbola moizako ny Tsy efa nitenenina angamba hoe ianao tsy laza zavatra maro momba anay. ary tsy hitako mihitsy no nahatongavany ity nefa dia mitodika any izao ny fijeriko. Fa aleo fanontaniako fahasalezana amin'ny para rehetra fotsiny eo a. Miala tsiny indray tompoko. Ny hevitra fotsiny aho hoe ho tokony hafantatra sombitsongony amin'ny zava-misy ny fianakaviako. Vonona ny amononay amin'izy ireo dia izany ianao mitakalo ny fahalalahany marina. Tsy tsy vonona amin'izany tompoko. Vahoana fotsiny. Ka zahaza saika angavy ianao Hoe ahoana ny fahasamandany andro ahy eto ianao a. hoe azakasiana intsony ny fianakaviako. Izay any tsinona no mba fangatahako hatrany am-boalohany. Mampitandrina anao a amin'ny fihetsika ataonao hitan'ny olona. Tsy ny adsonao mihitsy ny avelako animba ny paikadinay. Voaray tompoko. Aleo fa ezaka aho. Inona ty zava-dehibe atsondry ahy? Efa mitantana mihitsy mantsy izany saiko izany. Mitony aloha ny eny dia nohy tsara. Ekina ny aina mantsy tsy zavatra tantaraiko ty. Eto ary ny teninao fa miaino ahy. Tia ampitavatra amintsika ho aritsa fa manaka azy tsy anao an'izany ilay zavatra manao andro maso azy. Afatra inona ke? Nazaveny tamiko fa tsy virus informatika fotsiny no mifindra amin'ireny fitaovana elektrônika ireny. Misy eritseita maso mivetsy kelikely ny olona amin'ny fitambarany koa miampita amin'izy ireny. Dia miampita amin'ny fomba ahoana nefa e? Resaka kody sy décryptage ozy raha zavaina tsotsotra e. Ny masitsika mifantoka eo amin'ny écran ireny mazy dia mandefa hafatra makany amin'ny atidoha. Tsy tapahan'ny olona iray mampiasa solosaina akory hoe efa misy code d'activation nandalo teo ambany-masony tamin'ilay fotoana namelomany azy iny. Tsotra be ange izany e. Ajanony hatreo ny fampiasana solosaina sy ny fitaovana elektrônika dia vita. Raha fahazoko an'ilay izy anefa dia tia haniraka antsika hanaparitaka an'izany hafatra izany koa izy. Ampafantatra ny olona ny loza mitady tao amin'ny fampiasana an'ireny zavatra ireny. Dia mieritreritra ve ianao hoe ino an'izany ny olona? Asakasany indray fa mamita ny adidintsika aloha sika e. Atomboka amin'ny olo-pantatra. Tsika sy ny teknôlôjia ampiasaintsika ihany no mampandroso an'ireny vahiny avy any ankoatra ireny ao an-tokantranontsika e. Mampiasa ny fitaovana elektrônika mantsy izy ireny hanara-maso ny fiainantsika isan'andro. Ny fankatsary izay miavo leta hatrany nefa izy ireny no maso itsikolovany antsika. Ny micro ny hainoany resantsika rehetra sy ny feo manodidina antsika. Mihaino anao miresaka dia manay ihany hoe somba efa nifandray tamin'izany zavatra izany koa ary ianao io. Aza manahy ianao fa efa niaro ana tamin'izany ndrejy e. Nanasorona ny tenany izy nalavirana antsika amin'izany rehetra izany. Iny ary moko. Aleo mihitsy atytsika no miresaka fa tsy matiko loatra izany zavatra nolazainy safidy taminao izany e. Zavatra inona no tsy matinao lolo e? Izany resaka fitaovana elektrônika izany e. Atytsika sady tsisy findainy, tsisy ordinatera afaka amintsika ilo. Eny ary aza voatsara amiko amin'izay ary ty hevitra hitanao fa liana. Miangavy anao aloha tsy ho taitaitra fa amelana zava. Tsy maintsy andamafy an'izao hevitra izao ianao amin'ny voalohany fa dinio tsara ihany fa izany no vahaolana farany. Efa nanofana hiaina zavatra tsy fahitako angamba izay fotoana rehetra izayko. Zao ary rehefa nandinika sy namakafaka dia famonoana ndrija ihany no vahaolana ampitsarana an'izao rehetra izao. Inona? Fa ianao ve rangaty misy fahavoazana?
efa naposiko hoe tsy maintsy zao ny fihetsika ao. Zay ny angaviko anao ny eno fanazavako teo. Hevitra iarovana ny ankohonantsika ny nandrasako taminao fa tsy fanaovana sorona ny sanako velively. Taory mifanadihadiana sy mifanaraha-maso andreja dia fantatro hoe efa tafiditra ao aminy le zavatra iny. Ao anatiny ve? Arakailay zavainao tamiko hoe lasa mamitsaka ao anatiny mihitsy. Eno a, hita amin'ny président mipoitra vao an-damosiny io zavatra io tamin'ile fotoana niresahantsika iny. Vandraka tamin'ny taona andrahoana azy tsy nianina tamin'izany anefa fa nanao nikaroka porofo andreseko lahatra anao. Sy andreseko lahatra ny tenako ihany koa satria ninona miseho dia zanako rehetra. Tiako sy arovako raha mbola azoko atao koa. Dia inona koa ary nitanao ankoatr'izay e? Tsoroko aminao fa mbola tsy tanteraka akory azy izany fikasanao hamono azany dia efa malahelo an'iny zanako hoe sady a. Latokako angehindrao rive mba azonao an-tsaina ve? Za indrindra mahasarotra amin'ny filazako aminao izao rehetra izao e. Lazao ihany anefa fa tsy manahy e. Araka ny teninao hoe mila mihaino ny fanazavanao rehetra na sarotra an'izany. Rehefa avy niresaka tamin'ny président tamin'ny herin'ny androany dia nametrahako kamera infrarouge tao amin'ny efitrano rehetra. Tsy nandiso ahy mihitsy ny eritreriko. Hitako tamin'izany mantsy fa mivoaka avao anatiny io zavatra io rehefa mipaika ny amin'ny rora maraina katroka. Mivoaka dia miresaka aminy. Izy ohatran'ny tsy tompony tenany raha ny fijeriko ny fihetsiny. Dia manao ino le izy rehefa mivoaka avy ao aminy? Ohatran'ny mampiana-javatra azy izany le zavatra miresaka aminy. Mamelaka sy mitrerona azy matetika. Avy eo miverina miditra eo am-bavany. Dia inona no mahatonga anao miteny hoe famonoana azy amin'ny vahaolana farany? Nisy filma nijereko izay mitantara trangany tovy tsy misy valaka amin'izany. Rehefa tafaverina teto tany le astronaute sisa velona tamin'ny iraka nataony dia hita hoe nisy zavatra hafa niaraka miverina taminy. Dia mivoaka mivantana ohatran'io mihitsy koa le zavatra. Mihinan'olona sy masika be. Mifamonoana an'ilay olona amin'ny toerany ihany no nahafaty azy io. Dia ahoana ny firenamany hafa e? Satria raha ny filazan'ny riza dia tsy iray fotsiny le izy a. Efa manomboka haiko izy no manavaka ny endrik'izy ireo. Hitako tamin'ny fitsorikany miverina ao anatin'ny rija rehefa maheno olona hoe sary tahotra ihany io zavatra io. Samy fanatrika taminao izy satria henona ohatran'ny fofona manetoeto ny tahotra nameno ny fonao. Rehefa mahatsikaritra mena azy izy dia mitsoaka sy miafinaingana. Ahoana moa no azona antoka an'izany? So mantsy vao mainka ampirehitra ny atezeran'ireo zavatra ireo ny famonoana ny namanko. Ny fety sy manana ny tetikadiny izy dia mba manana ny akoho e. Nandritro ny fotoana rehetra nanarahako maso azy tamin'ny kamera io dia nanao fanandramana maro isan-karazany. Hitako tamin'izany hoe rehefa maheno mamindra ao ambadiky ny varavarana izy dia mitsoaka ohatran'ny tsy teo. Iny ariko. Manakara izay tokoa ny marina. Mino atsinina fa fifamijaly ihany koa ny zanako fa tsy efa manoatra. Vonona mony endriza iarovako ny antsika telo mianaka e. Dia ahoana nefa ny fomba minonao azy? Aza matahotra ianao fa efa mivonona ny amin'izany aho. Ny andro ny fanapahan-kevitra ao sisa dia laso izao. Efa vonony ity mibazety firako ny rija. Miandry ny safidy andeha hianatra sisa dia ataoko amin'ny fanaovana azy. Mino aho fa izany mivoaka amin'ny vavahady izany izy. Farany eto ny datin'andro ny lafa ela nitoratorahana loatra. Ilahy zao tsinona ny tonga amin'ilay fitenenana hoe miseho katolika alohan'ny papako. Otry, finona koa to mampime any dada rery eo? Oay, ay ve mbola tsy lasindre? Ie, adiniko ka SVT dia miverina akan'izay fotsiny aka. Fa misy inona ho any ohatry ny hafafabezany tady? Tsisy ninona fa andeha alaivany zavatra ao dia mandehana mianatra e. Eny azy moko. Tady anima programa tokoa ty. Marina mafy tsy veriny eo lova raha zao. Aingany ianao fa efa latsaka folana izao e. Efa tamy aka. Tsy tary izany efa ho avy aka amin'ny tomobily namako. Ay kosa. Bonjour dad. Ndriko e. Tsy hainay koa ndre rehefa mirava. Ary aleo amin'izay tsaitsaika hiakatra dia n'izao mbola tsy mifoha izao ilay adalalà io. Saotranao koa aloha raha fandrosoana fa izay nisy ara tsy teo ianao.
Voaraiky mivantana amin'ny findaiko ny fietsany rehetra satria fandray amin'ilay kameraty. Dres, mbola mihitra be angamba izy izany. Lambany rakofany aza ny dakany ery atongo-pandriana ery. Mahafinaritra ery rehefa mandeha ho azo ohatr'izao ny zavatra rehetra. Zay. Manosika varavakina sisa dia izay. Velomany amin'ny varotsy ny fody ihany. Ary, vaistina liany. Nefa dia mbola izy matory tsara eo am-pandriana no hitako amin'ny finday. Ahoana ary izany? Dia tiana mihevitra ve ianao fa tsy arako mihitsy ny tetikao ry dada? Fa ary anga. Ie, tsy nandeha nianatra ka. Fianarana inona amin'ity 1er novambra koa moa e? Ay tokoa moa, 1er novambra nga moa andro any. Mino izao fa tsara resaka ery tany amin'ny an-tany ianao. Nanosipotaka tamin'ny zavatra tsy nataoko akory. Tsy natao lahoana moa. Ilahy no raha malala hoe napiditra an'ireny zavatra ireny tato. Ilahy sy ny ankelan'ny saila. Baka koa moa tsy afaka nefa resaka avy netabe izany ny tetatetana. Diso fevitra ianao ry dada. Izay navelako hitanao ihany nataoko hitanao raha ny marina. Moa dia adala mba heveranao aho vendrany. Efa fantatra tsinela hoe tsy tianao hafantatra ny hevim-petsinao. Izay no bedesanao aho tamin'ny ordinatera. Diso fanantenana taminao a. No hiveriko fa mba tena tia tokoa ianao. Fantatrao tsara fa izany no marina e. Dia ny fanaovanao sorona avy mpirofi-pitiavanao ahy e. Tsy nanao sorona anao izany aho e. Anavitra anao amin'ny demony eo anilanao io mihitsy aza no ijoroko eto. Ianao fa tsy rizany demony tokony nansirako ka. Vavitokako angianao safidy e. Ataoko ahoana ny fanisa ratsy anao? Amin'izay fivarotana sakapelo aminay ry dada. Miala tsiny fa tsy maintsy mifarana eto ny tantaranao. Ay moa izany izy io. Dia hoe kotobe kibo malemy lohalika io ve no hamarana azy? Adinonao hoe ny akinga-tsainy nampalaza ny koto noho ny kibobe. Ay tokoa moa. Ka aseho iary zatako ngatsainga fa miandry aho. Efa nasehako anao izany tamin'ny fanovako ny sary voaray findainao teo e. Tamin'ny fanesorako ny kartosy amin'ny basy eny ambalanao iny ihany koa. Nesoriny lahoana moa ny kartosy amin'ny basiko. Lainga ava tediavina fa tsy isiana lahy amin'izany mihitsy le tia. Marino raha tsy matoky ahy ianao e. Oay, tena tsisy kartosy tokoa ty basta. Tia tanako ty le izy fa aza mandrera tena mamerina ny fitadidianao e. Ka tsy mila ny tokoa nge avo hafaty Allah. Ary to manao taridositra. Angahandray tsy akingatsaina amin'ny mampalaza ny koto fa tsy ny kibobeny. Tsy andatsatrahanao ny efitranko fa manatona raha lehilahy e. Miandra anao a. Jereo fa tanapolo ny entiko mamarana ny anao. Eny ary fa dia ho avy tokoa ako. Efa ela ny andrasako amin'izao fotoana izao. Adinina hoe sy niadirery tamin'ny trimy be koto be kibo. Safidy, dia vitanao ve? Ianao ve no nandatsaka aniko? Masaka tsy hainanotra ny anatanteraka ny teti-dratsinao ka adinonao hatramin'ny lanjan'ny basy misy bala. Tsy tsikaritra akory hoe efa mitatao teo ambolonao anao io vy be io. So ihany fa nanaiky ny haino andriza. Ianao fa tsy izy ny ao ambadika izao rehetra izao. Ianao nanao sorona tamin'ireny zavatra ireny ka nahatonga harary saika maty. Soa koa fa nahay nandresy lahatra anao ianao ka nanaiky mifangataha ry zareo. Nanaiky aletra ihany koa rehefa matina ianao. Satria lasa fantany hoe mpamatika ianao. Nikasa tokoa ny hamono azy miaraka amiko. Safidy a, taperinaiky fa aza vela hijaly eto ah. Lancho, fa ahoana izao? Mitsonia aloha ny dia noho fanazava ahy e. Hidada fa tsy rija ny fototra izao rehetra izao. Sendra eniko tamin'ny resaka ny fanaovanareo hoe mikasa mono andrija izy. Ary efa nanaiky koa ianao. Fa ny sora-potaka daholo anefa ny zavatra nitantarany taminao. Nitady fomba hamonoana izy satria fantany hoe arako ny tetikadiny. Eny e, na za koa aza mba efa tonga saina ihany hoe misy tsy mitombony izany zavatra nilazainy izany. Avy nijery amin'ny président io fa tsy mahatsiaro tenany amin'ny hopitaly izy. Ny ampitso nyresahanay, izy anefa nilaza fa niresaka taminy vao aingana. Izany. Izy ihany nidaroka amin'ny président raha ny marina e. Satria nahita ny soratra nampitandremako azy izy dia niala aingana teo aminareo. Soratra? Soratra hoe ahoana? Sora-baventy miteny hoe tandremo fa voafandrika ianao. Eny e, tantara efa vitany amin'izany. Mahazo matoky nareo fa tapitra hatreo ny amin'ireny rehetra ireny. Fa sura vela hoe hiverina ny amin'ny misy azy tokoa ireny zavatra ireny. Mpivahiny fotsiny ange ireny e. Nitady fomba iaraha-monina tamintsika. Fa hitany hoe mitondra loza ao antsika amin'ny fijanona eto dia nanaiky noditra zareo. Afaka miala eto amin'izay izany sika sa ahoana? Mazava ho azy. Andao aloha aterina any amin'ny toerana dada dia mikarakara ny fialana eto tsika. Marina izany.
misaotra anao niara-ny mianaka tamin'ny zavatra rehetra. Tsisy fisaorana neny aza mitomany fa fiainam-bavao tsara kokoa no misokatra ao antsika. Fiainana tsisy andada sy reny vahiny hafahafa reny. vahiny hafahafa dia peniny Rajaonandro Jean Flavien. Reto avy ny anomehanany tantara. Ngianaevo Robin Ramsey Tatante miaraka amin'ny Miara Besson Tsiknifty. Nandray feo Sarpid Stella, nandrindra sy nanatotosa Ramsey Tatante.